fa efa ndresaka ny mahakasika ny instructeur na ny mpampianatra ngay zany dia i Franck Radzonar Sambayantsika teo fantatra fa dia nanainga ho any Egypte tamin'ity tolakandro ity mpanazatra nasionaly ity niaraka tamin'ny Italie Technique Nationale de Ban Jean-François izany no dia tao aorianana fanasana izay nataon'ny fédération sapirenina ny FIFA sy ny confédération africaine izany ny technician rehetra avy aty Afrique ary anaovana indrindra fandinihana manokana momba ny mondial 2024 izay voavy tanterahana tany Brésil farany teo fanazavana indrindra mikasika ny atonian'izy ireo zay hoentin'ny Franck Radzonar Samba. Marina tokoa fa misy ny fiantson'ny kafy ny mpanazatra sy ny directeur technique rehetrarehetra manerana ny Afrika zany tsy dia tena hoe fifanana izy io fa fivoriana angano marimarina kokoa iresahana indrindra ny coupe du monde 2014 zay natao tany Brésil teo zany dia ho avy any Egypte daholo zany ny directeur technique national rehetra ny pays africain rehetra sy ny sélectionneur rehetra ho avy ihany koa ny sélectionneur ny champion du monde ny zareo allemand zany dia Joachim Löw zany dia anao analyse ny fandehan'ny coupe du monde 2014 teo ho an'ny ty anivon'ny continent africain zany dia eo ihany koa zany no ijerena hoe nanahoana ny équipe africaine tamin'izay coupe du monde 2014 zay inona ny zavara tsy ampy nanahoana ny vokatra azon'ny équipe anankidimy reo inona ny zavara mbola tokony ho ampiana amin'izay vokatra azo izy reo tany zay na dia azo lazany hoe tsaratsara ihany ara ny vokatra ho antsika taty amin'ny continent africain zany satria nisy équipe anankiroa tafakara atao amin'ny 8e de finale zany dia zay zany no andehananay sy ny directeur technique national monsieur Jean-François Debon zany sy ny tenako andeha ho any Egypte amin'ny 28 septembre ka hatramin'ny 4 octobre zany. Ho an'ny baolina kitra malagasy manokana inona ny mety tombontsoa azo amin'io fandehanana any Egypte? Ny azo zany mety tombontsoa azo angamba ny fifanakaloza-kevitra amin'ireo mpanazatra sangany manerana ny Afrika mihitsy zany eo zany no akana lesona hoe inona no mbola tsy ampy amintsika eto Madagasikara ho resahana ny daholo zany inona no mbola tokony atao fa ny zavatra efa fanapakevitra ny fédération malagasy baolina kitra moa zany amin'izao fotoana zao ary ho azavaina ihany koa zay zavatra zay azo lazaina hoe miverina any fotony mihitsy zany amin'izao fotoana zao ny baolina kitra malagasy moa zany zay nanangana indray zany ny atao hoe Bari Academy zany hoe reo latsaky ny 12 taona no nanaovana ny équipe nationale vaovao zany dia avy nanao an'izay mihitsy moa zany zay tao anatin'ny efa-bolana zay nananganana azy mpilalao efa ho 500 manerana Madagasikara no navondrana tao anatin'izay 26 no voatazona farana zany tamin'ny fitiliana farana nataonay tamin'ny herinandro lasa teo zany.